Alahady amin'ny anaran'i Jesosy anapaka eto any ny herinao Andriamanitra satria tena tianao zahay fony mbola mpanoty zahay fony mbola jetilisa fiainana fony mbola olo zao tontolo zao dia efa nitiavinao Andriamanitra tamin'izany no nomenao zanako ilay tokana tondra amin'ny fahotanay ary ny alehibe fitiavanao no natokanay nandreny amin'ny Jesosy nandreny amin'ny filazantsara fa Kristy matotondra fahotanay naleviny ary natsakana tamin'ny maty tamin'ny alifatendro no fitiavanao anay natokanay tapakevitra ino a Jesosy nandray a Jesosy tompo anao zahay ary amin'ity fotoam-pivavahana fahadimy farany ataonay ity no fitiavanao dia eto anao ka na iza na izay rehetra ty anoloany na reo fiangonana namanay dia eo aminao androany andray zava-tsy ho avy aminao androany ahitany herinao manapaka androany tompo sary ianao ampiasa ny mpanomponao ianao androany pasteur Andriamidona za eme ampiasa azy ianao ka ny impossible amin'ny olombelona dia ho tonga possible zay rehetra miny dia andray azany ary ny mpanomponao mivavaka fa reo zavatra zay tsy mbola hitany masondretolondreto tsy mbola reny sofiny nanindry taompony raha io amin'izao fotoana zao omano ho tanteraka feno eo aminay rehetra
hitondra mody izahay ary ho tsapany olona fa tsy matiantoka izy raha toka eto amin'izao fotoam-pivavahana farany izao ho avanao tokoa ny olonao raiko amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Amen. Dao hiteka mafy ho antompisika rehetra. Raha mbola misy mafy izany dia ataovy any. Jesosy, Jesosy, dia anay, momba anay, mandrakizay, sady zany ve? Alleluia! Andaontsika hanao hira anankiray aorina ty hira ity dia alokana fotoana anaovana vavaka indray isika. Ho ambarako aminareo hoe inona ny zavatra hoentsika ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Alefa rapitarika fidiarana hira anankiray aloha.
ataontsika rehetra araka ilaza hoe Jesosy eo androany dia namasy tena manao izay. Samiara makatoerantsika rehetra. Lay hira roa voalohany izay naniantanana antsika mba ho ataontsika teo dia manambara ny amin'ny fiavian'ny tompo hoe tsy ho ela intsony dia ho tonga ilay andro ray lehibe hitsenanan'i Jesosy iny amin'ny raholanitra dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Amen. Dia izao no tiako ampitaina amintsika rehetra. Efa tena manitsaka ilay vaninandro farany tokoa isika io. Tsy ho ela intsony dia ho avy Jesosy. Apakatra ireo izay azy. Noho izany, mampahery antsika fiangonanao. Tena manentana antsika. Aoka hialantsika tanteraka ny fanamatory. Aza vela atory mihitsy ny fanahinao mandra-patoka amin'ny fotoana isehoan'i Jesosy eny amin'ny raholanitra. Anao fifonana, anao fibebahana amin'Andriamanitra avokoa, ireo toetra ireo te-panahy manambara fa matory ny fanahin'ilay olona. Satria tsy eken'Andriamanitra hitsena Jesosy eny amin'ny raholanitra mihitsy ny olona anankiray ka hoe matory ny fanahiny. Ny olona mantsy rehefa matory ny fanahiny dia tsisy valaka fa mitovy amin'ny olona izao tontolo izao ny toetrany, ny toe-panahiny, mandiaraky ny nofo, ratsy ny fony, ratsy ny toe-tsaina, mavita miteniteny foana, mavita manozina ny namany, mavita manaratsy ny namany, mavita manakina ny namany, ary mavita manota mihitsy azy. Dia tomboka ianareo anao fifonana, anao fibebahana. Fa amin'izao andro farana izao ihany koa dia miasa mafy ny devoly. Inona no ataonao ianareo? Mamono olona faran'izay be indrindra izy, ary mitaona ny olona mba ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Jesosy rahateo moa hifananazava hoe malalaka dia malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana, ka dia maro no miazakazaka mankany. Dia izao zany tokony ataontsika, tsy hipetrapetraka intsony isika fiangonana, tsika izay natsapa hoe nyvonjena. Ary indrindra fa ianareo izay tapa-kevitra na itsika izay tapa-kevitra hoe tsy atory intsony ny fanahintsika, fa tena ifo anapa-kevitra isika anohatra ny devoly. Izy mitaona ny olona ho any fahaverezana, fa isika kosa hitaona olona ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Vonona ho amin'izany ve ianareo? Vitsy ny vonona. Ny andreto moa tena vonona sa tsy vonona? Tena marina velo e. Deo hiteka mafy an'i Jesosy isika. Dia izao zany, za manokana izao dia manana programa be dia be mihitsy entiko amonjena fanahin'ny olona mba ho an'i Jesosy. Ohatra anankiray izao, nanomboka tamin'ny herinomaly dia nanome inona moty vidéoprojecteur spécial izay ho ampiasaina anangonana olona hitoriana ny filazantsara. Efa misy film be dia be mihitsy ao anatiny. Dia nanomboka tamin'ny herin'ny sabotsy herinomaly no nampiasaina zay. Dia tanàna anankiray dia indroa mandefa film eo anao sady mitoriteny. Dia eny ampitsondra afaka pitso tanàna anankiray anaovana zay. Dia tamin'ity herinandro ity zany efa maromaro ihany ny toerana nandefasana zany film izany amin'ny hariva hitomana olona ho an'i Jesosy. Isaorana tompo ireo namana izay tena marisika ho amin'izany. Dia appareil anankiray no nampiasaina, fa raha hitako fa mazoto be ny olona andefa za amin'ny film zany hitaona olona dia ho apiko foana io appareil io.
ho apiko foana raha zay ny lalana anankiray amin'izay nafanany olona. Dia raha sitrapon'Andriamanitra indray dia manomboka voalohany volana Jolay dia andeha anao tafika masina hitory ny filazantsara amabon'ny olona amin'ilay tanàna anankiray mba ho an'i Jesosy isika. Voalohany andehanana amin'izany dia any amin'ilay atao hoe an-tanety be anaty volo. Lalana lavidavitra ihany miala 20 kilometatra ao Talata ny volon'ondry toerana io, lalana secondaire. Fa azon'ny tôbila na tôbila kely andehanana azy le izy. Ho any zany tsika. Aorianan'io indray dia ho an'ny tsy roa mandidy fa vonina ihany koa ny olona any efa tena miandry. Aorianan'izay indray dia ho any Analavory. Aorian'ny Analavory dia andeha ho any Mahajanga. Eo amin'ilay boro Mahajanga io zany efa azo ny autorisation, efa voalohany ny ofan'ny boro dia eo zany no asiana fitoriana filazantsara. Be dia be mpanavakansa eo isy olona vonjena any. Isy olona vonjena any. Amen. Dia rehefa vita fitoriana filazantsara dia rehefa groupe de louange ndana milomano anaty ranomasina aloha dia motsika. Amen. Dia orinan'izay indray ho an'ny maro voay. Zany rehetra zany miandry. Ka hoy aho hoe andao hivavaka isika. Hianao fifonana ho an'ny Madagasikara, ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Ka itsika tsiraray avy izay anapa-kevitra satria anao sitrapon'Andriamanitra ray akatombobaika ho tompo hoe mandeha ihany mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia ho ampiasain'Andriamanitra ka hisy olona marobe ho voavonjy amin'ny alalanao. Amen. Dia reny asa ataontsika hoe mandefa vidéo reny vidéo projecteur reny dia hisy olona marobe vonjena amin'ireny. Dia ilay nambarako taminareo teo ihany koa dia hisy olona marobe ho vonjena amin'ireny toerana ireny. Dia fanampiny mivavaka isika mba hanana ny ampy amin'ny lafiny ara-bola. Tena vola be no lanina amin'izany. Na dia mandeha amin'ireny toerana ireny azy isika ny mandeha zahay. Hitako izany tamin'ny taona lasa. Tamin'ny taona lasa toerana maromaro no nandehanana. Fa isika mandeha dia ho manodidina amin'ny 20 millions 4 millions ariary eo no lany. Manodididina ny eo zany. Ty zao misy toerana maromaro 5 ny isany dia manodididina any amin'ny 20 millions ariary anohany volana an'iny. Vola be zany ry havana malala. Trandray rakôtikôtiko dia hoy aho hoe raha ohatra moa ka nangoniko foana zany vola zany tena efa lasa seza tsara be daholo reto sery reto fa tsy ho seza lava io mba samy manana seza raisan'olona. Dia hoy aho hoe ngamba ny lara-pamena amin'Andriamanitra tsy mbola izay aloha. Dia andao atao ny asa fitoriana ny filazantsara. Anao hira anankiray isika epetsakanana dia hivavaka arak'izay fanentanana ataoko izay tsika rehetra tonga eto. Hitsangana antsika mangataka mpitarika fotoana, mpitarika fidarana androso anentana. Dia irasainao anaty izany hery izany tsika hiaraka hivavaka ataontsika ankira sahady rehefa zao sy ianao miombona mangataka eo anatrehan'ny tompo dia ho tanterahan'ny tompo ny zavatra rehetra izay iraisantsika saina eto androany. Katanya tandi Yunulaka no weti mimpita Kitunda natika makan Give sakare senau Fotoam-bavaka Minha naran sesosiandao Hifarai Dora sontana eo akaikinao dia miaraka hiomantsika ho anatin'izany. Hifarai
Hivavakisikiamanja isukatililanitra Timaty utafi Rezany any andanitra Fa akuna nisy Ampony ampanay amin'ny raha Fa akuna nisy Ampony ampanay amin'ny raha Na inona angatatsika dia tanterahany Jesosy zany rehefa miray saintsika rehetra. Tsika rehetra iaraka ilaza ho velombelony ianao. Ho velombelony ianao eo namoron-drano fialan-tsasatra Tsy misy ho ainao atao fô tsy nampinao io laza miakatra Manialokiny fahafatesanaza Tsy asakana ny fagaga Ny espírito no mampilaza Rehefa malakaiky ny fahazavana Ny espírito no mampilaza Rehefa malakaiky Daiara iray saina hoe Hivavakisi Tsy mivadika Andriamanitra Hivavakisikiamanja isukatililanitra Timaty utafi Rezany any andanitra Fa akuna nisy Ampony ampanay amin'ny raha Fa akuna nisy Ampony ampanay amin'ny raha Tsisy ampimaro Latsarodrano ny lalana Maso ny vavaro ny latabatra Hinanana Fa ny marina Famarinana Anohany Lalany tondra Hatrany amparany Nony anara
dia andao itsika hivavaka anao vavaka ho antsika anolo tena tsara ho an Jesosy mba ho mpitory filazantsara hoe amin'ny alalantsika dia isy olona marobe ho voatoanantsika hiala tsy ho any amin'ny elo tsy ho any amin'ny fahaverezana fa kosa ho any an-danitra ho any amin'izay misy an Jesosy. Hain'Andriamanitra ny mamonjy andreny reny rehefa vonina isika andeha hitory filazantsara. Ny teny faminaniana raha teo moa efa laza hoe mitsangana miazava fa efa toka fahazavanao. Amen na amin'ny alalanao no amonjena ny olona hiala ao anaty famazinana mba hanatona ilay mazava. Vitsy zay falorantenanao zay dia hivavaka isika ho an'ireo programa an'asa zay ho ataontsika ilay nambarako taminareo hoe any tany be anaty volo, any Tsiromandidy, any Analavory, any Mazonga, any Marivoay. Hoentsika ionatr'Andriamanitra ireny dia hivavaka ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Malagasy isika hoe hovonjena any Madagasikara, ho babo an Jesosy any Madagasikara. Fa tsy babo izay fiangonana hafa misy any ambadibadika any fa ho babo an Jesosy. Atsika ny tanantsika rera dia hivavaka tsika tompoko andao azy. Tavo mirehitra ny hafanamponao, tavo mirehitra ny hafanamponao. Halleluja. Ndreto izahay manao vavaka, manolotra ny fiainana rehetra ho anao Andriamanitra, manolotra ny mombana rehetra ho anao Andriamanitra, ho anao zahay, ho anao zahay, ho anao zahay, manolo tena ho anao, ho mpitory filazantsara, hamonjy fanahy ny olona be dia be, anakana ny olona tsy ho any amin'ny elo fa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Halleluja. Samy mivavaka araka izany fanentanana ataoko izany a tsika rehetra. Samy mivavaka araka izany fanentanana ataoko izany a tsika rehetra. Manao vavaka fifonana ho an'ny Madagasikara, ho an'ny Malagasy. Madagasikara ho an'ny Kristy, Malagasy ho an'ny Kristy, Kristy ho an'ny Madagasikara, Kristy ho an'ny Malagasy. Ny vavaka ataontsika dia hiainon'Andriamanitra ka amindra fo dia ho araka izany tokoa no tanteraka eto amin'ity firenena Malagasy misy antsika ety.
Ny fokori mpamonjy mange taetana maniry lalandava ikambanamina atsakany any tananao tsafaka ao foko tsafaka ao afoko Kawampuku nifarijinana unenureni fuku ulapanda ni fuku ni pamoji nifuku ripamuzi mangeta etana amen manilalandava ikambanamina tia fakawampuku nifanirinana unenureni fuku ulapana makatoerana isika rehetra tompoko manentana antsika ao a mandehana tokoa ry havana mitory ny filazantsara mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra amen na ny filazantsara ihany zany hoe jesosy maty teo ambony hazo fijaliana nalevona natsangana tamin'ny maty ny fanambarana zany ihany no mahavoavonjy ny fanan'ny olona hiala eo tanany devoly mba hoe ho tanan'Andriamanitra hiala famasinana mba ho amin'ny mazava hiala fahafatesana mba ho amin'ny fiainana amen zay tena atao fi masaka ohatsaina hoe hitory ny filazantsara anao dia anjaran'Andriamanitra avy eo maneho ny heriny amin'ireny olona hitoriana ny filazantsara ireny dia aza fitifidy olona ianao hoe ty olona tahaka izao a maninona moa ny tsy maintsy hitoriteny amin'ny olona io na ty olona tahaka izao a maninona ny tsy maintsy hanatona ny olona io fa vavay ianao mba hisy fahateram-panahy ka na iza na iza dia tsy salasala ianao resaka amin'ny anambara aminy ny amin'ny Jesosy amen amen ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra tompoko andao tsika hitondra fanatitra amin'izao fotoana izao ety alohana ety ny boaty misy ny ampavoly-kareny dia eto alohana ety ihany koa misy an'ilay fanohanana ny émissiontsika dia afaka mandroso ianareo a mitondra ampavoly-karena rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatitra mazatra mbola anao iry isika rehetra ho anatin'izany tompoko Hafaka ni kata kwe, nasa uruma ua.
Tehaka le olona faly ve zany sa tehaka le olona manala azy? Tokony hoe ato amin'ity trano ity no anehoantsika le maizy atsika. Le olana dia zao, rehefa anetrano isika dia aseho atsika le maizy atsika. Any anefa tsy azahoana ninninina, fa raha eto ianao no maneho le maizy anao, mirotrajotraka mihitsy ny fitahina. Tanareo, rehefa anetrano dia misy maningana foana mantsy. Ianao manao aleloia, ny asasany amainina ny ataony. Zany hoe tsy mety miray saina mihitsy. Dia maninona? Tsy rava le manda. Fa raha eto isika miray saina, ninninna olana na manahoana ho ravo zany. Ho ravo zany. Ho ravo zany. Ary ianao tonga androany hariva io tadidio tsara hoe atraizany fetranao, fa ampiakatra an'izany Andriamanitra mantsy androany. Iotra ny fefa. Ohatr'izany ve le tehaka le olana vita trano? Ianao nge tsy andofa trano tsony e. Dia misy manao hoe nahanirynify azy ny akoho. Fa izay mihitsy le hoe ho ambolentsika ny nify ny akoho androany. Tsy maintsy maniry. Aloha mba atao kely le raha hoe zay rehetra ilaiko te ho aminao. Tonga atao tena amin'le marisitrisika tsara mihitsy. Aloha hitsangantsika eo satria avy eo hipetraka foana ianao. Dia zao, zay rehetra mino fa tena andray androany, dia aseho le maizy anao. Ohatran'le fanaovanao azy any an-trano iny mihitsy. Iny mihitsy anaovana azy. Ao ao azy. Jehovah Jireh, mana si janara marad, rasenja marad, Jehovah Rafa. Easy to mandava beats, Alakamisy for Jehovah Shammah. Jama taushate manume, fifadian-kanina, Jehovah Shalom. Easy mama Tyson, Jehovah Jireh. Mana si janara marad, rasenja marad, Jehovah Rafa. Easy to mandava beats, Alakamisy for Jehovah Shammah. Jama taushate manume, fifadian-kanina, Jehovah Shalom.
Afaka mipetraka avy hatrany ianao satria efa maikako ny tompo androany hitanao. Alleluia! Ho an'ny tompo ny voninahitra nandeha afaka mipetraka nareo mankasitraka indrindra ry mpanompon'Andriamanitra mahafinaritra mitomboa ny fahasoavana atao. Nitoroteny tamin'ny fiangonantsika anankiray androany maraina. Dia rehefa nitoroteny dia ho an'ny tompo ny voninahitra rehefa mifarana ny fotoana dia nanantona vehivavy anankiray. Tao anatin'ny fotoana rehetrarehetra vao nanomboka ilay fotoana aloha dia hitako tena maloka le raha vehivavy. Dia no izako netany nareo hoe eto ny tena fanaovanao ny aleloia mafy na dia tsy mpanao an'izany azy ianao dia manaova an'izany aloha androany. Satria ny tompo ny teny hoe izay manome voninahitra tsy maintsy omeko voninahitra izy. Dia Andriamanitra tsy mandaha an'izany teniny izany fa tsy maintsy tanterahana izany. Dia ianao raha manome voninahitra ny tompo androany ka nidika an'ilay hoe aleloia dia hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Dia tena aoka isika androany tena entana mihitsy. Nahafinaritra aloha ilay fotoana satria vetivety dia ny rava. Vetivety dia ny rava. Zany dolo ny teny vetivety kely androany. Ka rehefa ao tsara ianao dia vetivety ilay izy. Fa mahatonga anao manao an'io foana io mantsy tsy ao tsara ianao. Tsy ao tsara ianao. Dia tsy mahazo tsirony mihitsy ianao ao anatin'ilay sakafo. Fa rehefa manomboka mahazo tsirony ianao satry foana apio kely indray ity. Apio kely indray. Dia nafinaritra be satria ny vavaka ho azy zareo moa zany dia tao anatin'ilay solotenany zareo ny vavaka ho azy dia mba hangataka tsika mba izy no mpiara-miasa akaiky amintsika rehefa miresaka amin'ny apôtra dia mba io pastera io hitako tena mba mety amintsika. Toy izako hoe zary manana ny fiangonako ho ariko aiza ny fiangonako dia tena tianay be mihitsy mahafinaritra anay zay ny vavako tato izy le ankiray ohatra mbola tsy nandray ohatra izany mihitsy aho. Toy izako hoe firy-taona nisy n'ity fiangonana ity no tsy nandray ianao. Ka le izy le fifatoana mihitsy ny tsy ao tsara tsika. Dia ozy izy le vehivavy anankiray nanantona ho an'ny tompo ny voninahitra. Fa androana ozy izy tena nanompo an'ny tompo tamin'ny foko rehetra mihitsy. Tsy ny raraiko izay tany an-trano tany sy ny sisa. Izy ity manana olana hofatrano satria hofatrano 5 volana tsy voaloha. Dia zany mampanjonitra azy. Fa rehefa netraniko izy hoe avelao izay any ambadika any na manahoana fa amin'ny tompo izany fa tsy anao. Tena ka tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy akory ny fahagagana fa iandro ny telefônina zao izy any nandoa an'ilay izy. Fa misy ny antso amin'ny telefônina misaotra va voaray lofatrano. Izy any am-piangonana fa nisy nandofatrano any an-tanàna. Tozy ako ny devoly dia niteny taminao hoe nahanirnify azy ny akoho tsy vitanao tsony io. Fampahafantariko anao nanomboka tamin'ny fotoana maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy dia nanirnify daholo ny akoho. Tony vavakitsika voatra tena ozy ny sasany hoe ahony zany resaka zany efa lina dia lina ianao. Dia zao mba vavaka ataontsika androany hoe tompo aza miteny amin'ny akaviako na ny akavanako na ny ao aoriana na ny ao alohako za rery any itenenana androany. Zay le vavaka ataontsika
hoe tompo aza miteny amin'ny aty, aza miteny amin'ny aty, aza miteny amin'ny aty, aza miteny, fa zay ihany itenenana. Dikan'izay zany zay tsy miteny an'izay tsy hitenenany tompo androany. Da hivavaka sika raha eo misaotra anao zay androany, satria eto ianao, eto ny fanatrehanao. Ny toerana misy ny fanatrehanao dia misy fifaliana. Ny toerana misy ny fanatrehanao dia misy fandresena. Ny toerana misy ny fandresenao, ny toerana misy ny fanatrehanao dia misy fahagagana. Ny toerana misy ny fanatrehanao dia misy ny voninahitra ao. Eto ianao androany araka ny teninao, fa naiza iangonany roa na telo amin'ny anarako ianao, dia eo avoany ao. Mino ny fanatrehanao eto zay ny amin'izao hariva izao. Saotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy, afatotra ny devoly tsy manana anjara amin'ity fotoana androany hariva ity. Rehefa namatory rehetra miala eto amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manana anjara eto. Ary ambaranay amin'ny anaran'i Jesosy, ninona tompo tiana ho lazaina androany dia vonina ny mpanomponao ho ampiasainao amin'ity tolakandro ity ho voninahitra irery ihany. Saotra raiko. Amen. Amaky ten'Andriamanitra isika. Ny bokin'i Jeremia no raisitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny voasoratra amin'ny Jeremia 7:9. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, ho Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanomenareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary antso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho. Rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Andao mba averintsika mamaky zany teny zany. Fa izao mahalala dia hevitra tonga fiadanana fa mba hanome anareo, ary antso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho. Ary hitady ahy ianareo, vao manomboka mamaky an'ilay teny fotsiny ianao dia mahazo toky hoe tsisy olana, tsy misy problème, tsy misy ady tsy resy zany. Ary ny zavatra rehetra tonga eo aminao dia lamina ataon'Andriamanitra mba hanehoana fa olon'Andriamanitra ianao. Tsy afaka ny teny mihitsy mantsy isika ny hoe mandresy raha tsy asiana aloha ny komba. Fa maro amintsika ny diso vavaka, aza mba sinady mihitsy tompo ny fiainako. Diso zany vavaka ataolo zany. Fa androany te hiteny aminao hoe raha misy olana, raha misy ady amin'ny fiainanao amin'izao sekondy zao, amin'izao oro zao, dia teneny merci riady a. Misaotra, tonga soa ianao mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Satria tsy afaka ny teny mihitsy aho hoe mpandresy raha tsy misy ianao riady. Ka ny ady tonga eo amiko androany dia etiko isandratana rapitso hoe nandresy aho. Eno tsara amin'izay fa olo tenin'Andriamanitra, izao izy mahalala ny hevitra heverako anareo. Hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Matoa izy miteny hoe tsy loza le izy, miendrikendrika ah. Zay no mahatonga antsika miteny loza ty. Loza ty, satria ohatra miendrika loza le fiseho an'le izy. Loza ty. Fa androany fafany zany teny zany, tsy misy loza zany no manin'Andriamanitra ho an'ny zanany.
tsy misy loza ny manin'Andriamanitra ho an'ny zanany. Na manahoana fisehoana ady na olana eo amin'ny fiainanao, tsy nanomana loza ho anao zany Andriamanitra, fa ny programan'Andriamanitra ianao anjakan'ny fiadanana. Tsy normal raha iny vehivavy iny nandray vahaolana, satria ozy izy niteny lempendraikitra tao, ny ataony vehivavy iny nge paster atao am-piangonana, iny vehivavy nijoro vavolombelona teny matory foana iny. Androany avy nahitan'iny tsy mba natoro ozy izy, satria le baiboly dia mitaky tsara fa ho hitanareo ka rehefa matory venao zany le mikasaka amin'ny fo rehetra, ka tsako amin'ny foko rehetra. Be dia be ny kristianina mamita teny, tonga ao am-piangonana ihany, tonga amin'ny vavaka ihany, fa tsy mitady an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra. Antya tsy nandray na inona izy, fa za miteny aminao androany hariva maniry nify daholo ny akoho. Zay mitsy ny aloha hevitra androany, maniry nify ny akoho. Rehefa miteny anao hoe maniry nify ny akoho, hoe nahaniry nify azy ny akoho, zany hoe zavatra tsy hivatsozy zany, zavatra tsy sy hevitra itsozy zany. Zay rehefa manomboka miteny ny olona manao hoe nahaniry nify azy ny akoho. Fa androany tiako milaza aminao fa nanomboka tamin'ny fotoana naneken'i Jesosy maty amin'ny hazo fijaliana, nahaniry nify ny akoho. Be dia be ny tantara manamarina an'izany. Fa ndao jery anankiray tsika. Mpanjaka faharoa, toko fahafito. Mpanjaka faharoa toko fahafito. Zao voasoratra eo. Aroa elisy, mihaino ny teny Jehovah ianareo. Maninona hoy nareo? Maninona tsara hoe? Aza mihaino ny teny io akaikinao io. Fa mihaino ny teny Jehovah androany. Mihaino ny teny Jehovah ianareo. Izao no lazainy Jehovah, raha pisto zao dia ho sekely ray ny vidin'ny koba tsara toto, era ny famarana. Ary ho sekely ray koa ny vidin'ny varo ordia, indroa ny famarana ao am-bavahadin'ny Samaria. Fa namaly lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza, zay ny tena mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe indro, io le hoe nahaniry nify azy ny akoho. Indro na dia anao varavarakely amin'ny lanitra aza Jehovah, dia izany zavatra zany fa hoy Elisy, indro ho hitan'ny masonao indrindra zany, nefa tsy mba hinananao. Ary nisy boky efa-daty eo teo alohan'ny vavahady nifampiresaka hoe ahoana no hipetrahantsika foana eto, mandra-pahafatitsika. Raha hoy isika akato an-tanàna isika, dia misy mosary eo an-tanàna, ary ao le tantara ka ho faty ao isika. Ary raha hipetraka eto ihany koa isika, dia ho faty ihany koa, satria tsy kaly eto. Ko andeha isika akany amin'ny tompony Sirianina. Izy ty Sirianina ty fahavalo, ka raha mamelona atsika, doy aiza koa izy fahavalo amelona andra. Loto izy ihany, raha mamelona atsika izy dia ho velona isika, fa raha mamona atsika kosa izy dia ho faty ihany isika. Dia niainga izy rehefa takariva nakany amin'ny tompony Sirianina, ary noho ny tonga tena tsisy mitombo izy, ino tsy nisy olona akory tao. Fa Jehovah efa nampandreny miaramila ny Sirianina, fididian'ny kalesy ny fandehan'ny soavaly, dia nifikorodrodiny miaramila be, ary niresaka hoe injao ny mpanjakan'ny Israely efa nanamby ny mpanjakan'ny Etita sy ny mpanjakan'ny Egypta hiady amintsika. Dia niainga izy ka ritra nandositra tany amin'ny takariva iny ihany, ary nilaozany fotsiny ny tombony, dia ny lainy sy ny sovaliny
ary miborikiny ka lasa nandositra amonjy ny ainy izy. Ary rehefa tonga teo atsisy mitompo ireo boka ireo dia niditra tao amin'ilay anankiray izy dia nihinana. Aizy io toerana hinanana io any amin'ny tanàna ny fahavalo io. Dia nihinana sy nisotro izy dia naka vola fotsy, volamena ary fitafiana. Dia nandeka nanafina izany ary nandeha indray izy ka niditra tao amin'ilay anankiray koa sady naka avy tao. Dia nandeha ka nanafina izany koa. Dia nifampilaza hoe tsy mety izao ataontsika izao. Ity andro ity dia andro filazana fa manirinefiny akoho. Wow! Ohatra nefa hitako mihitsy zany anjely maro be mandehandeha eran'ny tanàna any amin'ny toerana maro samihafa ho an'ireo olona mino rehetrarehetra tonga eto alohan zany. Tena mampahiry be le tantara. Fitinina kely le izy resaka boka. Ny valala aza hoy enjana be rehefa azo miboka. Zany hoe ny tiako resahana dia ny hoe olona tsisy antenainy zany boky zany. Tsisy antenainy zany. Eo amin'ny fiarahamonina tsisy ilana azy zany. Amin'ny resaka fiainana tsisy dikany zany, fanao tsinotsinony zany. Dia mampime be miresaka ny olona hoe satria mety efa niteninanao tenim-ponoana ny ray tamin'ireo hoentiko amin'ny katikaty rako anareo. Dia nisy nanao hoe nanirinify azy ny akoho, aiza koa nisy boka azo katikatara. Fa sairana ny lahy ary manahirana ny lahy. Zany hoe raha mijery amin'ny ankapobeny dia olona tsisy ilana azy izy, olona tsisy dikany izy, ary na ianao koa azy dia efa imbetsaka ianao, nametraka amin'ny tenanao, fa olona tsisy dikany ianao, olona tsisy ilana azy ianao. Fa androany Andriamanitra hampafantatra ny valeranao amin'ny mahazanaka Andriamanitra anao, fa olona tsy mandeha irery ianao, fa misy Andriamanitra miaraka aminao, ary ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dia nambarany tsara mihitsy hoe izao no manao an'izany. Na ny vahoaka izay manany maizy azy aza dia nanilika an'izy vadara eo. Marina fa problème zao, samy tratra ny fahavalo mandidina isika, voafehy isika, fa ianareo tsy afaka miaraka aminay, any ivelany ianareo, nareo boka. Ny tantara dia nanambara mazava tsara. Hoy izy ireo, raha hijanona eto isika ho faty. Andehoany isika fahavalo ireo. Inona ny tokony ho atao? Dia zao lazain'izy ireo. Andao rangaha ho any. Ary rehefa ny olona manao an'izay hoe zay lalany any lalany fa lasa zao lasa izay. Na io mandeha jerenge le olona andeha hanao alim-bavaka tandreheny fa misy aniny ery aniny anina ihany, fa rehefa izy manao zay lalany any lalany fa lasa dia maninona tafita izy, toto soamatsara ihany izy, satria nahoana tsy natahotra izy. Fa ny olana antsika dia zao mampitaly fiainantsika amin'ny zava-misy, mampitaly fiainantsika amin'ilay zava-misy. Fa jereo tsara ny tantaran'ilay boka efada, fa nahazo volamena izy, nahazo volafotsy izy, ohatinona ny vidianany azy, ohatinona ny nandanjany azy, fa nahazo an'izany izy. Wow! Nanirinify azy ny akoho, ny ravaka volamena
ny boka, ny ravaka volafotsy ny boka. Satria nahoana efa nanirinify ny akoho ho an'izay rehetra mino. Zay le sandan'izay finoana. Mampimenge indraindray tsika amenina samy mihitsy, alleluia, fa miala eto vao mivoaka mampisamborika raha. Fa nga zany finoana tsy matahotra, tsy mororosaina, tsy manontany nizanizy. Fenao vao manomboka manontany olona eo ianao, ahoana inaky mba ndrimako mba namaka, inaky tokony ataoko. Ny namana tsy fanontany. Tena kely ny akaikinao, ny namana tsy fanontany rehefa tonga ny olana. Fa izy ary no anontaniny. Ary mahay rehefa eto be dehibe manana olana zany. Rehefa tonga ny ady, rehefa tonga ny problème, ary zay ny mampalahelo an'Andriamanitra. Ka mahatonga an'Andriamanitra tsy mamonjy ny olona. Satria ataon'ny olona faralahy Andriamanitra. Da atao voalohany, nento faharoa, tsy haiko ny fahatelo, dia misy fahaefatra, da farany farany. Ka rehefa tsy nahita vahaolana tany, Jesosy io. Zay vao Jesosy. Olany zany olany zany tsika dia nieritreritra fa zava-maivana zany hoe ka za mba mitady hevitra loko, za mba izao mahalala ny hevitra heverako anao. Raha tena mipetraka ho zanak'Andriamanitra ianao, dia izy no manao lamina rehetra amin'ny fiainanao. Ka raha misy zavatra mifandiso, anontanio azy hoe fa maninona ty no mifandiso. Fa tsisy zavatra fantatry datonao io. Natao mariage aho tamin'ny 94, 5 mars 94. Rehefa natao raraza ny vady tamin'izany fotoana izany, tao amin'io daty io, tao amin'io fotoana io, dia fotoana ny cyclone Géralda. Rehefa tonga le Géralda, dia niakatra avy efatriny avokoa ny vidiny entana rehetrarehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Zany hoe raha 20 millions zany no kajikajy nomanina fa havita azy, dia lasa firy zany? Lasa 80 zany, satria niakatra ny vidiny entana. Invitation va voasara daholo. Tao no miteny hahemory. Zay le teneniko aminao hoe raha vao olona ny anontanianao, tsisy manositra anao hiakatra zany, ndana midina any ambany any. Satria ny olona dia ory fona, fa tsy niavanareo zany. Tsika ihany manana an'izany ohabolana zany eto Madagasikara no misy an'izany havako raha. Rehefa mba metimety ianao, tonton, tanteny, lasa vazaha tapoka. Metimety ianao zay. Kanefa ianao tonton sy tantinina ihany, fa somary ohatrany eo. Nahoany? Dia misy miresaka tsy aloha. Fangamo tsy nentonareo. Ohatrany hoe ohatr'izany hony.
ialany moramora ianao ka raha vao olona zany no anontanianao manoloana ny zavatra atrehanao dia tsy ahita vahaolana any ianao satria Andriamanitra no niteny hoe zange no manao an'ilay lalany zange no mahita hevitra ny amin'io hoe tsy mahita hevitra amin'io dadafara tsy mahita hevitra amin'io nenifara fa zany mahalala ny hevitra heverako anao hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mahay mipetsipetsina ihany io vavy io tato allo fara izany no entinao mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra inona ny tsy hikorotsaka inona ny tsy hikorotsaka inona ny tsy hikorotsaka fa diso lalana foantsika matetika dia ny olona ifosatsika no atsotsika avy miantso anao dia efa mifosa izy gatsy raha rary tya miantso any tena mifona le fomba fiteny fa zany no ataony zareo mpifosa mako zany miantso a saika ho valiko hoe fanakaizy Jesosy tanao malahelo mitompo amin'izany zavatra zany fa raha vao manomboka amin'ny zavatra mitranga ka hiazakazaka ianao dia ozy izy manao hoe hitady ahy ianareo dia ahoana ozy dia ho hitanareo tsy manao akiafina ohatrany dato teneny tsy ahony izy fa mametraka toko tsara mihitsy Andriamanitra hoe raha hitady ahy ianareo ho hitanareo dia toizako le tantara le 94 halleloia satria niakatra be ny vidim-piainana talohan'izany efa mivory ny fianakaviana fa ty amin'ny an-taniny efa mivory ny fianakaviana tary amin'ny ankilany efa milamina tsara ny zavatra rehetrarehetra hoe ianareo manao an'izao ianareo manao an'izao dia ozy ahaka rehefa niteny le datoanay kolonila tato amin'ny kapisaty dia io mba anisan'ny nandray anjara betsabetsaka dia anabaviny lehibe tato amin'ny be filatanana izy mianadareo zany mba anisan'ny dato sy nento ka rehefa nakany amin'izay dia satria hoe herinandro mialoha zany araka ny fanarahana dia manangona an'ilay zavatra nylazainy zareo lasa amin'izay ka nitety amin'izay zay dirana tonga tamin'ny ento fa maninona le ty raha emotro fa tsy hita lava izao fasairanana eto amin'ny firenena izao tsy manana olana ka tsy isy problema ne tsy mahazo tsiny an'izany any mahay mandahatra mihitsy ny olona emoro hony miaty tsy naman'izay miemotra tanynareo raha emotra any fa zay androso foana nandeha indray tato amin'ny anankiray tanymena ve le ty irehatra enonao dolo zao vocabulaire rehetrarehetra zao vocabulaire ny tsy fahombiazana zany no enonao any amin'ny fianakaviana verevitra hoe ahoany ty inona ny tokony ho atao mandeha ihany ny andro herinandro sisa efa tsy nakany amin'izareo tsony satria efa eniko ny valo teniny dia tsy nakany amin'ireo tsony fa inona ny nataoko vavaka ny vavaka rehefa vita ny vavaka dia nresahako madamako misy problema kely ohatran'izao ary io no ahitako mihitsy reny manao alim-bavaka reny hoe kay ty olona ity rehefa tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fony rehetra tsy mieson'izany mihitsy
ezahana mba hatoriva tsy mety matory maraina ihany any ohatry zao ny atsemboako satria nahoana manano fa zao mba hitanareo ohatra ny olona tsy manano fa tena mitady an'Andriamanitra ny vavaka Alakamisy zay roa mivavaka amin'io rapito zomany dia etsena do ivavaka fa mbola tsy manary antsika Andriamanitra ny vavaka maraina ny andro dia hoy izy le ravozan-dahako 7 lahy zareo avy any amin'ny madama andeha etsena tomobile mbola zareo miantoka avy aty aminay za raika dia hoy izy le ravozan-dahako ka le ravozan-dahako zay hoany zay efa nahita azy moa somary manaonao vavy misy vava kely izy dia vao nahita izy dia hoy izy efa ndolo ny vola fa nenareo no fidina voalohany tamin'ny voalohany dia efa nataony dolo ny sakana rehetrarehetra mba tsy azahoako any ramadamy nino eto zany niteboka farany angamba ozy ny devoly no afahana mamely an'le ty tsy hatateraka nyty raharaha ty fa zao Andriamanitra tsy manary anao tsy manary anao zany ny tompo raha mbola misy finoana velona ao anatinao ka metehitra amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianao dia velona ary nanomboka tamin'ny fotoana nanekenao isolovona reo fahotako rehetrarehetra fa fonombola mpanota aza dia efa maty amonjy ahy ianao ino zany fonombola mpanota aza dia efa maty amonjy ahy ianao maika fa amin'izao fotoana efa nanolorako ny fiainako anao zao halleluja toy izy ako rehefa mizesty ianao miteny dia mba mizesty koa mamaly efa ndolo ny vola efa ty dolo ny vola mbola aka vola any amin'ny kesy hainao tsara le toy an'le tantara fa vola be ngeny ao anatin'izany Géralda io miakatra avy efatreny ny vidinetana avy efatreny ny vidinetana fa zao tsy natahotra mihitsy mba nanana tahiry kely atao amin'ny caisse d'épargne tamin'izany ohatriny 3 alina ariary 3 alina ariary toy izy ako mbola aka volontsika any amin'ny caisse d'épargne ndao ary nyaingy zay efa ty akatso dia tonga ao ana tsara lalàna taony nakan'le vola dia ozy izy le ravozan-dahako sous sécurité tsisy mahazo manaraka ao enjana any aty tsisy mikitikitiky zany ny tena marina tsy dia hoe izay loatra fa siko ahita an'le 3 alina izy satria raha nisy nanaraka teo dia hanomboka ny sotro be manao miverina 3 alina ke volalainy eo tsisy manarakarak' zany hoa mijanona za rery maka ny volako lasa naka ny caisse d'épargne miaraka an'le boky kely karine kely io aminao ohatra n'ireny efa vorokely mandehandeha rany tanàny rehefa olona tsy mahatsapatsony hoe mandeha ave zany ahoana ny famindrako fa ohatra n'ireny vorokely misy mandehandeha kely misy mibatabata ianao amin'io efa tsy tompony tenanao tsony ianao fenao matoky an'Andriamanitra foana tonga teo amin'izay akan'ity voly ty alaiko daholy tsy azonao alaina daholy io manondrana koa ty efa 3 alina le izy mbola tsy azo alaina daholy ihany tsy maintsy misy 5 000 farafakely nozy ajanonao ho famboky zay zany
dia 5 zany no nalainy. Rehefa azoko le vola 5 amin'ny ohatran'ireny hoe tsisy olona zany eo amin'ny caisse d'épargne fa ohatran'ny hoe zarery tsy mahita olona mihitsy araka izany feoko izany tompoko amin'ny anaran'i Jesosy mahavita an'izay ilana azy ity fa ny tompo dia efa niteny fa tsy manala baraka amin'ny mpanompony izy. Lasa amin'izay azo le vola, azo le vola, ka zao efa ty amin'ny dolo lista ozy izy ny nareo vidina vola ndao ary za amin'ny efa sy tompony tenako tsony ohatry tsy mahalala ohatriny fa manolotra vola fotsiny. Ny ao anaty lohako amin'io amin'ny maha-olombelona le olombelona kely ato anatiko dia ozy ako rehefa hitany hoe tapitra dia ozy ako zay mivolako. Inge misy an'le olombelona kely ihany ao fa za tsy natahotra mihitsy aloha fa natoko foana an'Andriamanitra hoe iato Andriamanitra nevidina izy ndray ary maka ty famerim-bola anse ty famerim-bola anse ty famerim-bola anse efa tsy fantatro tsony tsiny le vidiny fa za mamoaka vola fotsiny sisa trondro ny vidina farana dia vao vidy le trondro dia ozy vitany ianareo vitany ianareo. Toy sy aminao tamin'ny andron'ny Géralda niakatra avy efatreny ny vidin'entana 3,000 ariary mahavita mariazy ve zany na anirinify aza ny akoho fa tsy maintsy manirinify ny akoho rehefa manana finoana ianao miaraka amin'Andriamanitra manirinify ny akoho. Papany nanamasina amin'ny mariazy fa nytanio izy hoe tsy ampy ve ny hanina tamin'izany sa nanakory fa izy mianakavy tao miaraka ninana tao ary ny tena problème maro dia ity raha olona 200 ny nasaina lasa 300 satria ianao le mafana fo be ao am-piangonana dia na eny le rahalahy na eny le anabavy zay atao ary azo ny ranadakoko dia mody anotrona ny nandehana ny zaza avaraitra rava ihany le fotoana nijanona teo izy niakatra nisan'ny olona fa tsy mbola nisy fafambaraka zany ka ninonina mety ilazan'ny olona aminao fa ianao zao tsy lasa itsony na anirinify azy ny akoho dia lazao hoe efa ela nanirinify ny akoho efa ela nanirinify ny akoho fa diso zany teninao zany dikan'izany dia maninona za tsy maintsy lasa za tsy maintsy tafita za tsy maintsy tafavoaka androany any hitanao an'izao fa jereo zavatra nisy ho an'le boka ifata androany dia olona sahirana no hitanao androany olona nona no hitanao farapitso volamena ny ravaka rapitso vola fotsy ny ravaka tsy haiko ireo ataon'ny boka taiza sy taiza dolony azy fa ny ravaka ry zalahy fitahiny zany zany famonjen'Andriamanitra ny olona azo olo lazaiko aminao marina dia marina tsy mbola miova Andriamanitra tsy mbola miova izy ny olona ny miova amin'ny fampony jereo tsara rehefa mivavaka ianao mbola maro aminareo tonga eto androany io manana olana manana ady manana problème dia tonga eo atombotrony ny tompo mahalala ihany hoe ty le lalakizorana fa zao ny olana rehefa tonga eo anatreh amin'ny tompo dia mitatasika dia mitatasika dia mitatasika dia zay eninao zany miandro ny valiny a sady lasa
tsy raitsy roa no anao an'izany mbola eto androany le ohatry zaiko ohatry amen zay a lasa izy ny tompo mbola iomana anome toromaritsy azy izy lefa izy tsy afaky ny aniry ny nifiny akoho fa ianao zay tonga eto anoany tianao ve ny ampaniry ny nifiny akoho tsy hevitra avy aminao zany fa hevitra avy amin'Andriamanitra dikan'izany dia maninona tsy maintsy miaino ny hevitr'Andriamanitra ianao fa tsy hoe zay le izy a zay ny lazaiko amin'ny sasany ianao dia manao kafara mihitsy raha tsy vahana io za tsy vavaka tsony fa maninona dia mikafara amin'Andriamanitra ohatry zany raha io mbola tsy vahanao satria afa baraka amin'ny fianakaviako a alainao baraka amin'ny fianakaviako a ny tompo mbola vao miomana amin'ny toromaritsy azy zao anaka zao atao a ohatry zao atao a dia zao atao a dia le ohatran'izao teneniko aminao fa raha izany no ataonao misy vahaolana io nga izy ny aino tompo minao fa miaino ahy ianao dia mitompo eny miaino anao a ka ahoana re zany mbola misy ahoana re zany ahoana e mila manompo azy amin'ny fonao rehetra ianao rehefa amin'ny fonao rehetra no ifandraisanao amin'Andriamanitra dia amin'ny fony rehetra ihany koa no ifandraisany aminao amen za aloha zany etreto an'ny tompo nyvoninahitra mbola tsy nanala baraka zany ny tompo fa enjana aloha misy fotoana tena adalako be zao mihitsy le izy fa ny tompo mamindra fo hoe eny anaka hitako ragava tenina manao adalana mihitsy aloha izy tena adalana le izy dia tantarako ana le adalako mamanay na mpampianatra dia any ambanivohitra be any dia za mbola lehibe ao an-trano dia za no mikomandy ataovy zao kapoka rehefa mandro sakafo za amin'io tsy mikarama za amin'io tsy miasa fa le mpandamina fotsiny karak' zao hitanareo zao moa raha tenenay ro kapoka en plus ianao nahazo fampianarana nahazo afatra avy amin'Andriamanitra aty am-piangonana fa Andriamanitra dia mamonjy ny olona zay manana finoana ary mino an'Andriamanitra dia zany rehetra zany manositra ao zany hoe eo le fahazotokomana fa eo koa le famporisihana dia raikitra atao firy zany dia manontany foana moa le zaniko atao firy lesy ny vary a mamanay efa nanavatra fa rehefa maraina dia zao rehefa atandro dia zao rehefa hariva dia zao satria izy no mamatsy fa nga manaraka azy zany taovidiny taovidiny inona ny zavatra nitranga tapabolana mialoha lany ny vatsy zany hoe mbola afaka tapabolana zay vao andefa ndray mamy lany ny teo enao nefa tsy miasa dia zandriko mianatra doly inona nozy ianao ny atao tsisy afa-tsy ny mivavaka talata nanombokalany ny sakafo tadidiko tsara inkele zavatra manjoanao tsisy very io fa ny olana aloha atsika tsy mba le fitahin'Andriamanitra ny tsarono fa ny olana ho an'ny fiangonana matetika dia le zavatra ratsy foana ny tadidiko tamin'ny raha ratsika havanareo voko be ny anay tsy ninana
zavatra ratsy ohatr'izany ny tadidin'ny olona fa ny anandray ny zavatra ohatr'izany tsisy tsaroko fa le fitahian'Andriamanitra tsaroko tsara mihitsy. Talata nanomboka lany ny sakafo dia izy ako danadolo mianatra efa tsy mihinana zany talata maraina fa raha toandro ataoko vary maina be io tonga ny talata toandro mbola tsy mihinana. Raha rivotsika aniraka ny anjelin'ny tompo fa tonga ny hariva mbola tsy nahita anjely zay. Niakatra larobia maraina dia mbola ny taniko ihany aza matahotra. Ny hariva aloha dia vozy ako hitanao fa hivavaka be ary ny teny izay fiantson'ny olona tamin'izany dia hoe lay eken'Andriamanitra teny, satria samy namorona tamin'izany, samy mamorona teny zay fomba entina hiantsona azy. Dia ny azy zay no ataoko amin'ny soratra nangezabe tao an-tranonay hoe lehilahy eken'Andriamanitra teny. Dia zaho efa hitanareo fa za eken'Andriamanitra teny, zay lazaiko tsy maintsy marin'Andriamanitra. Ka hivavaka andro any alina matsy ny talata io fa rapitso maraina isy fahagaganao. Vavaka amin'ny 12 mbola vavaka amoraka za dia efa tsy mihinana raha teo moa. Fa tonga maraina amin'ny 5 tena ohatra nefa nahita vary ray gony atao ambadika varavara kay tsy nisy. Voiko ny trano efa tena finoana mihitsy tena misy ato tsisy. Ka le izy tsy araka izay tianao fa araka izay tian'Andriamanitra, satria izy manao an'le hevitra. Larobia tolakandro lasa zay vavaka tany Ampasamalo zasy le zandriko vavy vadin'le antsoina hoe pasteur Sylvestre. Lasa zay mianada tao tsy hindeha hivavaka ho any am-piangonana satria FIvoriam-bavaka tany larobia hariva. Lasa zay nakany am-piangonana nareo efatra amin'ny raha vavy miandry trano eto fa isy olona anatitra vary eo. Ka raha makany am-piangonana daholo tsika tsisy mandray an'le vary eto dia hoentiny miverina ny ray io entina ampaherezana an'izy efatra amin'ny raha vavy mba tsy hikoletaka io. Ka asakana ny dianay andeha hivavaka ary hay dia velombelom-ponona mihitsy le izy efatra amin'ny raha vavy niandry fa isy anatitra eo. Nirava ny fotoana ny fanojo misy tamin'le raha manga le toroteny tao. Pastera ohatran'izao zay fandeha ny toroteny dia ozy ianareo zay zatra pietsena amin'ny arina taratasy ka manao hoe anao ray kapoaka sy tapany anao roy kapoaka amin'izao fotoana izao etereto fa miloloha angony ianao mandeha mody. Amen! Zareo nanao amen. Fa nirava ny fotoana dia ozy ako mahatseliana baviko zao seno alamina ny raha dia ny aty ianona makarano, ianona mandrehitrafo, ianona manasa vilia, ianao mitsipombary atao vary maina be mihitsy menamena ny ranona pangotsika androany fa za andeha hitsena sosisy anandrano lokatsika. Any an-dalana io vao nirava fiangonana lasa iny an-dalana miady amin'ny devoly efa torana zay ny anankiray ozy ny devoly. Ela aloha dia hita raharaha ela zany fandrahona nataon'ny devoly. Ny finoana zany misy ady io fa tsy hoe rehefa olon'ny finoana dia olon'ny finoana tsisy masakana fa miady fa tsy matahotra. Dia efa nandeha zaho tsy matahotra an'izany, ny tompony efa melo lalana ary ny tompony efa naniraka amin'ny mpanompony
ampahery anay ary fampaherezana ho anay fa ataon'Andriamanitra iny androany loloha amigony zay mody tonga tany an-trano mbola voatazany ery ambony ery manko le tranonay somary ambanimbany dia reo izy efa tamin'ny rahavavy mitatakolaka tozy ny devoly talatsara jereo paoziny fa vao nahatazana anay aloha le anankiray dia nomboka nitsangana dia nomboka na zao no nataony vao nahita an'iny adécourage wow niasan'ny tompo halleloia misy nanatitra fitahinao zany dia ino izy nareo zavatra antranga tonga tao misy olona iny teo rangahy iny manao kiloty kely oatra zao iny tsy fantatra hoe izy fa nanatitra vary amigony ao izy dia ao ambony aromara ao misy valipona petrany ao dia tsisy mahazo mikitika an'iny afa-tsy elahy ihany sosisy anandrano zay nalaiko le valopy teneniko le anabavako araka le fandaminana za andeha tsena ny arivan'iny ny nambary maina be zay sosisy anandrano lokana nanirinify ny akoriavana nanotanina am'izay nge satria tonga le fotoana fandefasany mamanay mbola nandefa ndray izy zay entina ilazana aminao fa tsy aviany le vary sy le vola taizary dia ozy ako mantsay le anabavy androany mba hatsovi kely hoe ranabavy raha riva hoe iza ny nandohany le fatranonareo rehefa avy eo zany mbola eny vaovao ndray hoe iza ndray zany nandohany le fatrano fa io vehivavy io 5 volana tsy voalohany fatranony fa tao anatin'ny toroteny zay nambarako tao anatin'ny havatra zay nilazaitro ary nambarako tamin'izy ireo amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao tsy natao resany ianao fa vao nanomboka nanaiky Jesosy ho fato amin'ny hazo fijaliana zay rehetra miaraka aminy mpandresy ny anarany mpandresy no anarany mpandresy no anarany ka tsy resy zany ianao fa mpandresy ninona zavamisy na manahoana na manahoana fijerina amin'ny tenanao voalohany fatrano 5 volana androany zany nitranga ary inoko fahitiko izy zavatra hitranga izy zavatra hitranga eto misy olona tena efa votomponoana ary efa ny an-danitra rehetrarehetra ny fanahany amin'izao tsika miteny zao eto zany olona zany ahita fahagagahany zany ianao rehefa manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra tsy mandaingy zany Andriamanitra tsy mandaingy fahamarinina io toerana anankiray tsy nonon'ny olona fa io vadiny io dia mbola hanompo an'Andriamanitra fa mitsika miteny zao pastery rahalahy io olona mamilava fa tamin'ny fotoanandro anankiray dia nampianatra tao amin'le fiangonana hoe zao no hafatra ry vehivavy mila manao devoara ianao ny devoaranao dia zao satria efa nekenao vady iny na manahoana na manahoana endriny na manahoana na manahoana haratsiny dia efa nekenao vady teo anatrehan'Andriamanitra iny noho izany tsy maintsy ataonao ny devoara ina ny devoara bisou zay fotsiny be dehibe zao ny tokantrano efa tsy ampy bisou tsony anka voaserana ny hafa tsara molitra iny lasa molitry ny hafa ny tsiritiny
ianareo zay manatokantrano eto tsy hoe tamin'ny fotoananao mbola tsy niteraka sy tamin'izany fotoana zany ihany taloha nge tena mivoaka miditra andeha tsena sery tonga avy miatsena dia akarankely indray aloha mivoaka miditra tsy mitsahatra mihitsy niny fa amin'izao fotoana zao ianao fa lasa miaratsy lasa mifanaratsy atoerana nifinakoho inona no aniry amin'izany satria Andriamanitra dia mametraka tsara fa raha mifankaty isika dia ao amintsika Andriamanitra dia ozy ako mahatsiany lerana bafy tamin'izany na inona amin'izao tsika miteny zao rehefa mody ianao rehefa avy eo na maimpotoka izy na maimposigara izy na inona tsy maintsy ataonao bizo izy dia hoy izy eny tadidiko le tenin'ny tompo tamin'ny Petera manao hoe noho ny teninao zany hoe raha maizy azy zany dia maninona tsy hanao mihitsy izy fa tadidiko izy le tenin'ny tompo hoe noho ny amin'ny teninao dia ho ataoko ihany fa eno ty ty lazaiko aminareo ty tamin'ny fotoana iny tena mamy le rangaha fa natsony razily mialatsiny ho an'izay voatonona le anarana tsy razily ianao zany natsony dia nampino mihitsy aho hoe razily kelin Jesosy dia ozy izy le tsara koa tena tira faramasina mihitsy koa izy laza zilikely Jesosy ndray zany vady dia ozy izy afisy tena tiako be isy bizo aloha dia natao my bizo fa nyerina ny andro dia ozy izy le rangaha amboary ny akanjoko fa hiara hivavaka aminareo ny olona dia niteny tamin'izany fotoana zany fa nahanirinify azy ny akoho raha izy tsy hivavaka zany fa naniry nifiny akoho ary maro amintsika tonga eto manana olana amin'izany kanefa zavatra tsotra tahaka izany no ataonao dia mivaly olana ahoana izy ny ten'Andriamanitra izao mahalala ny hevitra iverako anareo hevitra tonga fiadanana fa tsy loza raha napiditra anao tao amin'ny tokantrano io Andriamanitra dia te hampiakatra ny fiainanao ao anatin'ny tokantrano io amin'ny fiadanana fa tsy ho amin'ny loza mihitsy fa zao misy zavatra takiana Andriamanitra izay tsy maintsy ataontsika fa tsy andrasatsika an'Andriamanitra mba ataovy bizo izy fenao ny vadiny mila manao bizo azy ty tena devololahy maraina devololahy atoandro devololahy amin'ny hariva aza sotominao dolo lamba miara-matory amin'inona izany zany le antsoina hoe tsisy saina fona tompoko teniteny foana devoly vavy kisoa vavy sady devoly ny kisoa raha alina aza sotominao dolo lamba fa maninona raha soavy ny tokantrano io maninona raha mba soavy ny ankonana io Andriamanitra le niraisinao le Andriamanitra ny fidy anao Andriamanitra fitiavana zarao ao tokantrano ny fitiavana fa raha izany no ataontsika hitatra indray ty fiangonana ty satria tsy ianao rerintsony ny maketo fa jereo nge firy nge ny olona ao an-tranonareo ao isaony olona firy raha ireo telo efa misy 5 nefa ianao reriny ato 4 zany ihany fotsiny
Ina mahatonga lefatra ambe folo tsy tonga eto satria ianao isaky niavy mivavaka fa ina daholo natao tenisany tady saza efa zany nareo efa mitena nareo fana efa azony olona tonga ndray pastera mitoro teny izany nampianarin'ny pastera tany ndray ngandroany As pastera maslosa. Fa raha mikamba hanova famindra-kely ianao ka tonga avy ety ianao na mahita zavatra tsy mety azy rakizy mafinaritra be nareo tiako be daholo nareo Jesosy anko tena tiana izy koa tia anareo zao lazaiko aminareo tsika ndray andro any tsy maintsy complet tsika mandeha mivavaka dia anonkanirinifiny ako satria na amin'ireo zanakao reo anke dia misy miteny an'izany na nirinifiny ako ny aty indray tsy ara hivavaka aminao zany dia ozy ianao misy ve zany tena misy zany ka za nanao an'izany hoe na nirinifiny ako za ndraika tsy hivavaka hiaraka aminareo mantsy amin'ny mamanay ary zany no namelesako azy tamin'ny felaka maina sesisy satria eniko izy mivavaka midy atrano Jesosy io vonjeo io da kako mivaravarana inareo regny mahalala mivavaka zaza mba hivava-bavahana zany dia ohatrany hoe raha ny fihetsiko sy ny fiainako taloha dia ohatrany teteny manao hoe nanirinify azy any akoho raha koko zany tsy hivavaka fa ambarako aminao amin'izao tsika niteny zao fahasoavana marobe olona marobe mandray fahasoavana amin'ny alala ny fijoroany zany pastera koko zany ary anisan'izany ianao tonga eto androany tsy misy olana mahajanona eo anoloanao zany tsy misy ady mahajanona eo anoloanao zany na dia efa niteny azany olona fa nanirinify azany akoho tsy hiva zany fa androany vahako zany amin'ny anaran'i Jesosy vahako zany androany amin'ny anaran'i Jesosy ninona teniteny foana rehetra efa nataonao nataon'ny olona taminao vahako zany androany amin'ny anaran'i Jesosy ialeto ianao ody amin'ny fitahina ianao tsy fahatyantoka ho anao zany nanomponao ny tompo teto androany fa za miteny aminao misy zavatra efa nomanin'Andriamanitra any efa nambara amin'ny mpanompony teo manao hoe zay mbola tsy hitany maso mbola tsy renin'ny sofina mbola tsy niditra tao am-pon'ny olona na inona efa amboarin'Andriamanitra amin'izao segondra izao efa amboarin'Andriamanitra amin'izao segondra izao raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy raisy zany amin'ny anaran'i Jesosy dao hitsangantsika akopino maso nofinao dia aoka hifantoka tsara amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao ny tompony efa miteny fa zao mahalala ny hevitra heverako anao hevitra tonga fiadanana fatsiloza tsy maintsy maniry ny nifiny akoho ny teny rehetra zay efa mampiaiky anao ny fiainana rehetra zay mety efa nampiaiky anao zany indrindra androany ny hidiran'Andriamanitra tsihatra eto ny fanahy masina eto ny herin'Andriamanitra aoka hifantoka tsara ianao aoka hito amin'ny fanatrehany tompo tsara mihitsy ianao saintsay ny falebiazan'Andriamanitra moa misy zava-magaga tsy haiko fa ozy ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tsisy tokony mampisainto anao na hiala aminao daholo aza ny olona rehetra raha mbola tsy miala aminao Andriamanitra mbola azo antoka ny fiainanao na dia hiala aminao daholo aza ny fiarahamonina rehetra raha mbola tsy miala aminao Andriamanitra mbola azo antoka ny hoavinao araka ny fijona vavolombelona zay efa nataoko taminao tsy miakina amin'ny eo am-pelantanana zany tsy mampino zany ho an'ny olona tsy niaina tao anatin'izany dia mety mieritreritra tena mandainga angamin'izany fa za ho an'ny tompony voninahitra nataon'ny tompo tamiko zany ary iveriko fa hain'ny tompo atao aminao ihany koa raha nahay namonjy ahy izy mahay mamonjy anao ihany koa
raha nanampy ahy izy mahay manampy anao ihany koa, raha nahay nanasitrana izy mahay manasitrana anao ihany koa izy. Inona azy no mba fanirinao? Inona azy no mba etaetanao? Inona azy no mba zavatra tianao ho atao mitompo aminao androany? Fanontaniana napetran'izany ho an'ilay lehilahy narary 7 taona teo sitrana vai ianao. Androany, inoy fa velona ny tomponao. Tsy resabe zany, tsy laza masaka ny mpitoroteny zany, fa velona ny tomponao. Nandresy ny fahafatesana izy, niala tao anatin'ny fasana izy mba ho anao. Niala tao anatin'ny fahafatesana izy mba ho anao. Ary amin'izao ray sekondra izao te hombanao tokoa izy, te hiaraka aminao izy raha mety ianao. Mino ve ianao fa hainy atao ny zavatra rehetra? Niza mino tonga eto androany ahita fahagagana avy amin'ny tompo izy. Ny zavatra zay efa tsy possible ntsony hatramin'izay, mety efa intelo inefatra ianao nandefa dossier tao amin'ny orinasa io, fa ho ambadika ty fotoana androany ity ianao indray no atsona. Tsy hitanao ny atao, tsy mety manome volanao ny raim-pianakaviana, ny ankonana, matsapa tena sahirana ianao, dia ho iaho hoe natao misy zany mba hanaporofona fa misy koa Andriamanitra zay afaka manampy ianao sy mameno ny banga rehetra eo amin'ny fiainanao. Apetrao ambony lohanao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha io androany dia mijoro eto anatrehan'ny fiangonanao. Ianao le Andriamanitra namonjy ahy hatramin'izay ka hatramin'izao, notoriko sy ambarako eto androany, fa tsy miova ianao, tsy miova ny famonjenao, tsy miova ny fitiavanao. Hitanao reto rahalahy reto, hitanao reto ranabavy reto, tsy miafina aminao ny zavatra iainany, ny zavatra manjo azy. Androany amin'ny anaran'i Jesosy ho porofona tokoa, fa velona ianao. Asehoy amin'izy ireo ny herinao, asehoy amin'izy ireo ny voninahitra ao, asehoy amin'izy ireo fa mahavonjy azy ianao, tsy araky ny fijeriny, tsy araky ny fieritreretany, fa amin'izao sekondra izao miasay ianao. Fanahy masino atovy ny asanao, miasay ianao, miasay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Vahako ny sakana rehetra, vahako ny fatorana rehetra, ny fatoranao amin'ny saina zay tsy mety manaiky, tsy mety mino, fa velona ny mpamonjy. Amin'ny anaran'i Jesosy mialy zany, mialy zany, mialy zany. Rehefa namforona saina rehetra, indraindray tao mino, indraindray tao tsy mino, indraindray dia tahaka ny tehiteny mihitsy, tahaka ny tenin'ny jentrisa hoe na hanirinify tokoa aza aveny koa izahazova dia mba ho tonga amin'izany. Androany araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra hoe ho hitany masonao zany ho an'izay tsy mino rehetra, fianao izy tsy mba hinana. Zay no lazainy tamin'ilay lehilahy kapiteny. Misy foana ny tsy mino, fa ianao ako tsy ho anisan'izany, fa mino androany fa miato anao Andriamanitra, mino androany fa Andriamanitra momba anao, miandany aminao amin'ny zavatra rehetra. Vahako ny olana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny hery sy ny fahefana no andravako ny olana, na aviay zany na aviay zany, miva zany, miva ny olana rehetra, miva ny olana rehetra. Tsy tahaka midiranao teto ny voahanao eto androany. Ody amin'ny fifaliana ianao, ody amin'ny fiadana ianao, ody amin'ny fandresena ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo.
hitsenanao ny fitahian'Andriamanitra. Ny fitahina no hanentsika anao, tsy ianao no hanentsika ny fitahina, fa ny fitahina mihitsy no hanentsika anao any amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Ho voninahitra Andriamanitra. Tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy. Marary rehetra tonga eto, na firy taona ny siny zany aretin'izany, efa nampionina ny sainao anao fa aretina mitaiza io. Non, tsy natao hitezana aretina ny vatanao, fa natao fonenan'Andriamanitra. Noho zany amin'izao sekondra izao, mandidy ny loharanona aretina rehetra ao, miala amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'i Jesosy. Raisy ny fanasitranana, raisy ny fanafahana. Ho voninahitra Andriamanitra. Ny fivelomanao sokafako amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izay dia resy lahatra ianao, totra ny nino mihitsy ianao manaraka ny saison zay ny fandehan-tsenanao. Tsy zany, tsy ekeny zany. Nizaniza manam-bola, nizaniza tsy manam-bola, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa mandeha ny tsenanao, mandeha ny vatra ataonao, mandeha ny asa ataonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsisy manotoa an'izany. Ho voninahitra Andriamanitra. Misaotra Tompo, ho anao ny tera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra. Zay tsy ninonay hatramin'izay dia inonay indray androany, fa hainao atao ny zavatra rehetra. Hiala eto zay dia mitsena ny fahagaganao, mitsena ny fahagaganao, hitsena ny fahagaganao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tanteraka amin'izay rehetra mino zany, ho tanteraka amin'izay rehetra mino zany, ho tanteraka amin'izay rehetra mino zany. Misy olona eto manana tokantrano mikorotana. Zao lazay ny Tompo aminao. Raha hiala eto amin'ity toerana ianao dia miandry anao eo am-bavahady ny vadinao. Ary rehefa tongany ianao dia hilady aminao izy. Fa zao no zay ny Tompo aminao. Aza mamaly na dia raim-bavakory azy ianao. Fa fotoana fo ihany dia hitsahatra io fahatezerana io. Ary rehefa tonga ao an-trano dia ampiaro izay lazain'ny Tompo taminao. Fa hamonjy an'io vadinao io Andriamanitra. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Oh, halleluja, halleluja. Ho anao izay mahatsapa ny lazain'ny dokotera ihany koa fa misy tension ianao, apetrao amin'ny fonao ny tananao. Ny vatanao dia tsy natao tezana aretina zany, tsy natao fonenan'ny aretina fa fonenan'Andriamanitra. Noho zany tsy ekena ny fijanonan'izany aretina zany, na zany tsy fahasalaman'izany eo amin'ny tenanao. Ko amin'izao sekondra izao dia manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy aho. Ary ambarako amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy misy tension zany tsony ianao. Manomboka amin'izao ora sekondra hitenenako izao, manafaka anao ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora ny Tompo ianao fa fitahina sy fahasoavana zany. Tsy voavidy voly zany. Nandeha ho aiza ianao. Ny zavatra nyzarain'ny Tompo taminao teto androany tsy voavidy vola, kanefa anandrata'Andriamanitra anao sy ny fiainanao sy ny mombanao rehetra. RHEFI isotra amin'ny tompontsika rehetra, omeo an'Andriamanitra ny voninahitra. Oh, halleluja, 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 halleluja. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Jesosy, misaotra fanahy masina. Tsy maty antoko zany izay miaraka aminao, tsapanay mahazo tombony izay miaraka aminao. Ankehitriny dia misaotra anao ny amin'ny fahasoavanao lehibe nataonao tanteraka indray tamin'ity androany ity. Ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra izay efa anao hatramin'ny taloha indrindra zany, ary mbola terina io anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy sika rehetra anao hoe tehaka mahafantombotsika.